Entina natsarana ny farapenan'ny mpiasa-panjakana malagasy dia misy ny fiara-miasa eo amin'ny banque BOA sy ny ministera ny asa-panjakana nisy izany varavarana misokatra amatarany ireo mpiasa ny ambaindainy izany tolotra omen'ny BOA izany tetsy amin'ny 17 hektara tetsy amin'ny ministera moa nizoran'izany varavarana misokatra izany. Mbola ny 10,000 ny mpiasa-panjakana malagasy ihany hatreto no manana kaonty any amin'ny banky. Mba hampitomboana io io dia nisy ny fanaovatso ny mpiara-miasa teo amin'ny banky BOA sy ny ministera ny asa-panjakana fanavozana ny asa-panjakana ny asa ary ny lalàna sosialy entina anatsarana sy anadiovana ny mpiasa-panjakana ary ihany koa anampiana ireo mpiasa-panjakana anatolotra manokana azy ireo. Anisany mba kendreny ty BOA ty manampy atsika fonctionnaire na miaramily io na civily am'le hoe rehefa tonga ny isotrona ronono dia mba misy trano ivatanana le olona fa tsy hijanona fotsiny amin'izao. Dikan'izay mbola ty alohaloha tanoranora ty dia fa mihevitra an'izay farana izay fa tsy hoe rehefa hoe roto na melon'ny aretrety zay vao mihevitra an'izay amin'izay. Manampy be amin'ny fitehirizana ny vola sy ny fiarovana ny tena ihany koa ny fananana kaonty any amin'ny banky raha nambarany ity tovolahy ity. Tombony amin'ilay fananana kaonty dia ny sécurité anao zany tsy misalasala intsony ianao raha ohatra ka vola tsy milahatra intsony fa efa eny amin'ny gaby ianao no maka karaha manao fa tsy milahatra be intsony. Marina fa efa mahery ny fitoetsy ny mpanjifa ny banky BOA amin'izao fotoana izao.